nolotra ny arahaba topoka ny fandalovana rindrin-drahona na le antsoina hoe front ao atsiminy Madagasikara no amaritra ny toetrany ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana izao ihany koa dia misy an'ity raom-baratra ity atao varatra andrefan'ny nosy izay tombanana amin'ny rotsakorana betsaka ao amin'ny anio any amin'iny afatra avaratry amin'ny Madagasikara iny. Vokatr' izay ihany koa dia mety anatombo kokoa ny rotsakorana ho an'ny fatra avaratra, ny tapany avaratra loatra mangoro ary ny afovoantany atao anatin'ny 3 andro avy. Misy mifampitandremana noho izay oram-baratra izay mahazo fampitandremana miloko mena no mety ho fabetsahany rotsakorana satria mety anodidina eo amin'ny 50 hatramin'ny 100 mm ny tany rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Fampitandremana miloko mena manakery ho amin'ny anio 7 novambra taona 2022 ho an'ny distrikany Ambanja, Ambilobe, Nosy-be, Bealanana, Befandriana Avaratra ary Andapa. Fampitandremana miloko mavo manakery ho amin'ny Rampitso 30 novambra taona 2022 kosa ho an'ny distrikany Mandritsara, Andilamena, Amparafaravola ary Ambatondrazaka. Fampitandremana miloko maitso noho ny fabetsahany rotsakorana manakery amin'ny alatsinainy voalohan'ny volana Desambra taona 2022 ho an'ny fatry Bongolava, Analamanga, Itasy ary Vakinankaratra. Entanina amponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fabetsahany rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa mba anaraka tsakany sy-andava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza amin'ny edition. Etsakilan'izay dia mety asika ihany koa ny varatra rehefa ao anaty orana. Ireto ary misy torohevitra vitsivitsy atolotra anao. Ny voalohany dia esory daholo ireo fitaovana rehetra mifandray amin'ny herinaratra. Manarak'izay dia aza milalao rano ao amin'ny efitrano fandroana. Etsakilan'izay ihany koa dia vonoy ny finday na aza mandray antso mihitsy raha tsy ao anaty amehana, ary mifarany dia aza mialoka eo amin'ny hazo na ireo toerana mety hiotsaka. Ny toetry ny androntsika ao amin'ny Rampitso raha jerena amin'ny Antsipriany dia saika ho maloka aloha amin'ny akapobeny ho an'ny afovoantany sy morotsiraka afovoany atsinanana raha toa ka mety tahana orana tandrifin-drahona any amin'ny fatridiana Sofia, Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Ny ilany andrefana sy mifaritra atsimo Madagasikara moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny na ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo oram-baratra mety ho betsaka indraindray any amin'ny fatra loatra mangoro ny distrika Marolambo, Manoro ary Nosy-Varika. Azo orana tandrifin-drahona mety harankotroka ihany koa ny any amin'ny fatridiana Sofia, Sava, ny atitany ny Ambatsoa sy Analanjorofo, mihitatra hatrany Sofia ny ilany atsinana amin'ny fatry Betsiboka, Analamanga, Itasy, ny ilany atsinana amin'ny Vakinankaratra, Moromani ary Matsiatrambony. Azo orana tandrifin-drahona ihany koa ny any Vadivavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Mpaka hatrany amin'ny fatra Anosy. Fatra hafa kosa indrindra ny ilany andrefana dia omaina ny andro amin'ny akapobeny. Raha ny maripana voavinavina indray dia manodidina amin'ny 17 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 30 na 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Sofia, Betsiboka, ny atitany amin'ny fatry Melaka sy Menabe. Vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy kosa indray ary araka nefa natsidika teny am-piandohana dia mety anatombo kokoa ny rotsakorana ho an'ny fatra sasany eto amin'ny afovoantany. Tafiditra ao anatin'izay moa ny fatry Bongolava, Analamanga, Itasy ary Vakinankaratra. Ito ihany koa ny rotsakorana mety harankotroka indraindray any amin'ny fatra avaratra andrefana, atorak'izay ihany koa ny morotsiraka afovoany atsinanana sy atsimo atsinanana ny Madagasikara. Ny fatra hafa moa dia andrahoana amin'ny tsitokotoko, indrindra ny morotsiraka avaratra atsinanana sy ny ilany andrefana ary atsimo andrefana Nosy. Ny vinany maripana ny alatsinainy kosa indray any dia manodidina amin'ny 12 hatramin'ny 30 degré zao an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana, 20
hatramin'ny 5 degré ho any ny ilany andrefana, 9 hatramin'ny 7 degré ny mari-panambony indrindra any amin'ny atitany andrefan'ny Madagasikara sy any amin'iny fatra avaratra andrefan'ny Nosiny. Ny vidin'ny toetry ny andro amin'ny talata ary no amaranantsika sahady dia ho hita taratra eny ihany ny orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray any amin'ny fatra avaratra sy avaratra andrefana ny afovoantany iray manontolo ny morotsiraka afovoany atsinanana sy atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Ny fatra hafa kosa dia ifandimben'ny rahona sy masoandro. Ny maripana indray dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré zao an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 17 degré eo foana mari-panambony indrindra any amin'ny fatra Betsiboka, ny atitan'ny fatra Melaka sy amin'ny Elabe. Dia izay indray na ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy mamy fotoananao, manaraka indray. Veloma tompoko.